Amin'ny mpanetretena lehibe indray no androsoko atotokatranonao ry havana malala ary indrindrindrindra makasitraka anao ihany koa ny amin'ny antony isafidiananao izao fotoana izao eo am-pelantanan'Andriamanitra ahafahako sy ahafahanao indray mifankahita amin'ny vatana eo anatsian'Andriamanitra ary andraisantsika indray fahasoavam-be avy amin'ny tompo amin'ny mpiandroany ity miarabantsika indrindra tompo lasy tompo avy ajaina ary makasitraka anao indrindrindrindra ny amin'ny antony misafidiananao izao fotoana eto androan'izao izany ao anatin'izao hira fidiarana malefadefaka izay efa ny teknisianina mahafinaritra izao no ahafahako sy ahafahanao indray andao hiaraka mivavaka angataka ny fitarian'ny fanahy masina mitarika atsika ampaherentsika lesy lahatra atsika andraisantsika fahasoavana lehibe amin'izao fotoana eto ionantsika eto androan'izao izany raha sitraka ao ara andaontsika mianakavy miaraka hivavaka eo am-pelantanan'Andriamanitra indray amin'izao androan'izao izany ka samy ary hivavaka tsika tompo lasy tompo vavy ajaina izany Andriamanitra raiky tsara indrindra zay ny an-danitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ianao aoka niraka ny fanino masina ianao parakleto pampahery mpampianatra mpampionona sy mpampiaiky aoka mpiteny ahy ianao fany masina aoka ho resy lahatra manokana ao ary tsy zao rery ihany fa zay rehetra mandre anao toy zao manao am'izao iara resy lahatra fa zay tarian'ny fanahy masina tokoa no atao hoe zanak'Andriamanitra mitenina manokana amin'ny tsirary avy azy ianao tompo amin'ny alalan'ny teninao androany izao fotoam-bavaka izao fifampizarany ifampatsehivana ifampaherezany eto androan'izao aoka tena tsapan'ny tsirary avy indrindra ny fahatsaranao ny fahalebiazanao ny voninahitsy ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miantsonao ao androany sy trao ny olon'io raha marary izy meo azy ilainy amin'ity androany ity vao ny famatorany aoka eo amin'ny vatana aminao izy isikasika manokana avy amin'ny faninao masina hitoetrao amin'ny androany vangio ary izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo voninahitra dinao reren'ny tompo misaotra tompo halleluja amen misaotra n'Andriamanitra lehibe isika voalohany afaka nanandratra ny feontsika mivavaka teto anatren'Andriamanitra faharoa manarakarak'izay koa dia afaka nandriza ny hira mahafinaritra zay tao ambadimbadika atao zany finoana marisika tena mba manisy lahatra anao hoe zany fidiarana izany za manokana dia voakasiky zany hira zany ary ara resy lahatra atao anatin'ny foko fa zava-dehibe tokoa fisin'ny finoana eo amin'ny fiainatsika zao nefa mivoalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny finoana ozy izy dia avy amin'ny toro-teny ary ny toro-teny kosa avy amin'ny teniny Kristy raha ndray toro-teny ianao zany ianao any mino ianao manana fitokisana sy fanantenana fa hitombony fononao asa tianao nefa ry havana malala fa raha tsisy fonona kosa ianao na tsy manampinono tsy anapohandray zavatra avy amin'ny tomponinao na inona na inona satria ny tompo dia miteny mihitsy atao ny bokin'ny Jakoba toko voalohany ato Jakoba toko voalohany dia hoy le tenin'Andriamanitra
manambara indrindra manao hoe andininy fadimy ara misy anareo tsy manam-paindreny aoka izy angataka amin'Andriamanitra zay manome malalaka ho amin'ny olona rehetra sady tsy mandatra ary de omeny azy izany nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy anahana fa izay mianahana de toy miarona ny masina entin'ny rivotra ka topatopany fa aoka tsy anapo andray zavatra avy amin'ny tompo zany olona izany olona mirosaina izy miovaova amin'ny aleny rehetra ray aman-dreny rahalahy sy anabavy manentana antsika mianakavy zao fidiarano zao tenin'Andriamanitra zao tena aoka ianao anapo andray zava-dehibe avy amin'ny tompo ankehitriny fa raha tsy manam-poana zavatra avy amin'ny tompo ianao de mino mihitsy ao anatin'ny fonao fa tsy anatena ilay zavatra avy amin'Andriamanitra ianao raha olona mirorosaina raha olona miovaova amin'izay ileanao rehetra izany aoka tsy anapoiza andray zavatra avy amin'ny tompo izy olona mirorosaina izy miovaova amin'ny aleny rehetra raha lasy anabavy ray aman-dreny andao tsika ifikitra ifantoka amin'Andriamanitra androany raha ndre tenin'Andriamanitra ianao androany aza to hitan'Andriamanitra fa olona miovaova ianao amin'ny alenao androany to ino raha pitsy totsika androany to manaiky raha pitsy takany to tsy manaiky takany to manamafy ziziry mihevitra ao ny tena hoe engany isikasika Andriamanitra amin'ny fomba tena mahagaga eo ny fiainanao atonga anao akatonga n'Andriamanitra anaiky an'Andriamanitra amin'ny voninahitra an'Andriamanitra satria azadino fa mila manana finoana isika fa ny olona tsy manam-pinoana de tsy afaka anapo andray zavatra avy amin'ny tompo ny olona tsy manam-pinoana de miovaova amin'ny aleny rehetra ny olona tsy manam-pinoana de tsy manana fatokina avy amin'Andriamanitra noho zany ianao am'izao zava-misy eo amin'ny fiainanao zao a mizara no mazava tsara ny fiainantsika amin'olombelona atsika ny anankiray mbola lavitra an'Andriamanitra avy ianao mbola tsy minimitsy zany mbola tena lavitra an'Andriamanitra avy ianao mbola nanamafo misiziry ny hevitrao tsy manana fatokina an'Andriamanitra tsy ampifanajana tsy ampifanomeza-boninahitra an'Andriamanitra olona manoko tontolo manao ohatr'ambiny na olona misiziry amin'ny hevitrao mandrakariva ozy ianao manao aty any tiako io ny tiako kahoana ny ianao inona ny tianao ambara io mandresy lahatra io ny tena marina ny tiako atao apokalipsy toko faraky am'roapolo andininy favalo de io ny tenin'ny tompo manao fa ny osa sy ny tsy mino zay vao manaraka am'izay ny vetaveta ny mpangalatra ny mpilalahody ratry ny mpijangajanga ny mpandainga rehetra de anana ny anjara ino anatin'ny farimy rehetra avy solofary ho ny tenin'Andriamanitra izany ny fahafatesana faharoa ho ny tenin'Andriamanitra izany zay foana ve ny tinotirana mandraka ankehitriny zao zay foana ve ny andaninao ny mandraka zay anao eto amin'ity zao tontolo zao iainantsika ty zay efa madivo-potika tsy hoela madivo rava tsy hoela efa madiva tena toke tsy fitanontsolo mandraka zay mandraka izao tontolo zao sy ny famira-patany zay tena taky le velo sy ny voninany ankeka tsy aritra mandrakzay eto e ijanona amin'ny tsy finoana avy ianao ijanona anatin'ny tsy fatokina an'Andriamanitra avy ianao ijanona anatin'ny tsy fanekena an'Andriamanitra ve ianao io am'izao fotoana zao sakosa mba hitodika amin'Andriamanitra ka nomboka ino an'Andriamanitra araka ny fanekem-pinoana kristianina zay fantatsika tsara mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ao le fanekem-pinoana ary mino ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra le tokana zay nitontona tamin'ny fanahy masina nateraky Marie Virgine nijalana napapotolato mbola tany azo fijaliana raha lasy anabavy ray mane mba tena mino velona hitonanao ahilo androany mino an'Andriamanitra ianao de ho vonjena mino ny tenin'Andriamanitra ianao de ho tahina
minoan'Andriamanitra ianao dia ho ambin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ho asoavin'Andriamanitra ianao, ho vahany ny fahamatoranao, ho sitrany ny aretinao, any fahagarana tsy takatry ny saina ny fiainanao Andriamanitra, amonjy anao Andriamanitra, fa androany sika mianaka andao ino an'Andriamanitra izany. Noho izany ry havana malala ho aza isan'izay tsy mino anao fa kosa mino araka ny voalazan'le tenin'Andriamanitra izany. Aza isan'izay tsy mino fa mino, mitona anao mampahiry anao mino an'Andriamanitra ianao dia vonjeny anao, mino an'Andriamanitra ary aza manamafony famtanota, aza miziriziry amin'ny hevitrao, aza milomano marakarivo anatin'ny lalotana lapahotana, fa andao izao sy anao, andao tsy hitopika amin'Andriamanitra, andao hiverina amin'Andriamanitra, andao anantena an'Andriamanitra, andao amin'ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finotsika sy fatopitsika an'Andriamanitra amin'izao andro pahavelomantsika izao izao. Ianao aza mieritreritra mihitsy manao hoe ka za ve dia mba ho tian'Andriamanitra, za ve dia tena mba akasitran'Andriamanitra ny zavatra ataoko amin'izao andro pahavelomako izao, raha hitodika amin'ny andro any, raha hiverina amin'ny raha natena azy raha mivoninahitra an'Andriamanitra dia mba afaka mba orasian'Andriamanitra misy zanany tokoa via ka avelany andovan'ny lanitra sy anarany fiainana mandratrizay. Re olony raha mino an'Andriamanitra ianao androany, mampiditra ny finoan'i Jesosy Kristy eo anatin'ny fonao ianao, mandray zo tombo sy mpamonjy ny fiainana manokana ianao, tsisy an'izay tsy mino anao fa tena ino dia milaza marina aminao fa izay finonao an'Andriamanitra izay, finoan'i Jesosy izay, finoan'ilay laterak'Andriamanitra izay dia fomba anankiray atokan'Andriamanitra tena nangananao ary tonanao amin'ny fandraisana lehibe izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao izany. Ka izy amin'ireo azy ozy ianao mitoerana misy anao, anisan'le atao anatin'ny finoana sy mino an'Andriamanitra, mino amin'i Jesosy fe ianao sa kosa mbola tsy ao anatin'izay, fa aty amin'le olona tsy mino an'Andriamanitra mihitsy, tsy mino an'Andriamanitra, mana ny hevitrao, ziry mafy ny famtanota. Androany aza isan'izay tsy mino ianao fa mino an'Andriamanitra ianao. Raha aman-dreny rahalahy dia mahatonga asy atao, mahatonga anao tsy hanapohanay zavatra avy amin'ny tompontsika, tsisy zavatra azontsika raisina avy amin'ny tompo mihitsy, satria olona miororo saintsika, mivaova amin'ny alentsika rehetra, ataky ny ranomasina, atopatopan'ny alin'ny ranomasina araka ny tenin'Andriamanitra, tsofony rivotra ka topatopany takan'ny alin'ny ranomasina. Io ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra tamin'ilay Jakoba toko voalohany manomboka tamin'ny andininy fadimy tao izany. Raha sy anabavy ray aman-dreny io androany tiapifatoka anao amin'ny zavatra bebe koa eo anamasin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity finoana ity, ka ny fanontaniana mipetraka aza dia hoe aveza aza ny finoana, ahona ny tokony ataoko sy tokony ataonao mba tonga ny finoana tonga io ny fiainatsika. Valiny dia ato amin'ny Romanina toko fafolo dia andininy fafito ambin'ny folo dia ho le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe, Romanina toko fafolo ambin'ny fafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy, koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Jesosy Kristy zany ny teny amintsika amin'ny alalan'ny toroteny zay toriana amintsika, satria ity teny ity sy Andriamanitra dia iray ihany, raha ihany Andriamanitra sy ny teny. Raha tian'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy tokony tia ny teny ianao, raha voninahikatoan'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy tokony alakatoa sy anaja ny teny ianao, satria Jaona, filazantsarany Jaona toko voalohany dia ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe, tamin'ny voalohany ny teny ozy ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ny teny izy no nisy mpiainana sy fahazavana ho an'ny olona, kanefa ny olona tsy mety mandray azy. So dia izay lahy no mahatonga anao hanana fiainana malahelo, kivy tanteraka, ravoravo-tanana ao anatin'ny olana, mandalo zavatra farany tena sarotra, vadibadika, miodikodina,
manoso arina fa neo ihany eo matsiaro tena fadina anaovana tena ory manambola manakarina manana ny zavatra rehetra takany to tsy manana zava-ory ny fijeriny tsy manana zava-maory ny fijerin'olona anao ety ivelany fa neo anaty feny ady feny tahotra feny telitely satria tsisy finoana tsy amin'ny finoana satria tonga amin'ny mazava nefa anao tsy mety miditra ao anatin'le mazava tonga ny tenin'Andriamanitra nefa ianao tsy mety mandray le tenin'Andriamanitra mba tongolo le tena atao hoe finoanao avelanao andala ny tenin'Andriamanitra tsy akatoavinao zany teny zany tsy ampiarinao ny fiainanao manontolo zany teny zany tsy ainanao zany teny zany tsy andehananao le teny vokatry zavatra zay tsy gaga aminao ara teny ka olona morakivy ianao moraketsaka tena miraviravitana tanteraka satria tsisy finoana tsy ampy finoana no ninona no le tenin'Andriamanitra tsy nampidirinao tomponao everinao ve fa tenin'ny pastera ny tenin'ny jetorina aminao tsia ny finoana avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy no voalaza ny tenin'Andriamanitra noho izany andao hieny torotenitsika andao metsaka zany toroteny zany ao am-potsikitsika andao noso ny tena fitiavana an'Andriamanitra zay mitenitsika amin'ny alalan'ny tenintsika andao hiainatsika akatoavitsika ampiaritsika amin'ny fiainantsika manontolo nisy tenin'ndavinao nisy tenin'Andriamanitra tsy lakatoavinao nisy tenin'Andriamanitra tsy mbola ny ainanao nefa fanampahafantarin'Andriamanitra aminao mba ho fanovana ny fiainanao tsy vonina any amin'izany manomboka tsito andao sika akatoy ny tenin'Andriamanitra satria ny finoana avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy no voalaza ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina izany noho izany mitonanao ao androany andao sika iaino tenin'Andriamanitra izany mba hitombony ny fononao mba tsy hisalasalanao famarin'Andriamanitra mba tonga anao io tsy taka ny alin-dranomasina tompatompany rivotra mba tonga anao tena hoe afaka mba anapohandray zavatra avy amin'ny tompo satria anao makatoa an'Andriamanitra mino ny tenin'Andriamanitra manao zay rehetra sain'ny tenin'Andriamanitra ataonao ianao de voalazan'ny baiboly tena mazavatra azy fa no le finoana niditra atao anatinao noho izany azy raha lasiana bavy ray aman-dreny nampahafantarina amitsika mila mitombony fononao hitombony ny fononao ve tsy maintsy tsy mandray toroteny anao satria ny fonona avy amin'ny toroteny avy amin'ny tenin'ny Kristy iainy le toroteny ampiaro ny fiainanao mety mifanotra ny amin'ny hevitrao mety tsy araky zay amponao mety manotona ny vie privénao mety mikasika anao aza entin'ny ambom-ponao ianao ka hitemana izatsaka to zany aza entin'ny ambom-pona anao ka mitemana izany hoe tsy anatanteraka izany nao vinanovinona Andriamanitra tsy tany masiko zay ny akatoavo tsia za tsy anatanteraka izany raha lasiana bavy ray aman-dreny milaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy any hitanao Andriamanitra amin'ny alalan'izao teny ifampizahantsika izao satria ny finoana avy amin'ny toroteny avy amin'ny tenin'ny Kristy hitanao Andriamanitra avy amin'izao teny ifampizahantsika izao satria tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny ny baiboly dia Andriamanitra Jaona toko voalohany ny tenin'Andriamanitra nisy mpiainana sy fahazavanao amin'ny olona nefa ny olona tsy mety mandray azy ny tenin'Andriamanitra tonga nofoka nona tamintsika de hitanay ny voninahitra mendrika ho any zanaka ala tokan'Andriamanitra zay feno fahasoavana sera le voninahitr'Andriamanitra nikasika anao androany amin'ny alalan'ny fandrenesanao fampiarao ny tenin'Andriamanitra rehefa tonga mikasika atsika ny voninahitr'Andriamanitra sitrana neretsika rehefa mikasika atsika ny voninahitr'Andriamanitra afaka ny famatorana sy miganja manjoatsika rehefa mikasika atsika ny voninahitr'Andriamanitra matsapa fifalina matsapa fiadanantsika ary na de mbola tsy hitatsika eo zay le vaolana le valimavaka le fanasitrana de fa misy fifaliana tsy takatsy ny sainao zany midinao anatin'ny fonao ao satria nahoana lay fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra lavitra mo fahalalana tsara le hoy ny baiboly ampray hevitra atsika ao amin'ny Jesosy Kristy a tompontsika izany noho izany aza isan'izay tsy mino ianao fa kosa mino an'Andriamanitra ary mino akoho Jesosy ohatran'ray koa ny tompo misy fitoerana maro andeho Jesosy anamboatra fitoerana ho anareo ho avy ndray andraynareo ka izay toerako ny toeranareo kosa Jesosy Kristy tompo anitsy tsy mifaniakatra any an-danitra niakatra aminamboatra fitoerana ao atsika izy ty tany hitanao ty zao ranomasina hitanao zao zao lanitra hitanao zao tsy maintsy molo le vonona anatin'ny ray mpimaso zao tsy maintsy mbola lasa mifiromoromona mafy zao ny tenin'ny tompo any bokyny Peterany levoniafy ty tany ty zay rehetra eto aminy fisy kosa lanitra vaovao isy kosa tany vaovao zay toerany fahamarinana
ka tsisy tsony fisy atony tsisy ny alahelo zany tsy maintsy andianako sy andianano raha mino am Jesosy tsika androany satria zay rehetra mino am Jesosy anana fiainana mandrakizay fa zay tsy mino azy kosa de voalaza ny tenin'Andriamanitra tsy anana fiainana zany olo zany fa ny fahatezeran'Andriamanitra mitetso anatin'izany olo zany. Inona zany tianao androany fifalian'Andriamanitra ve sa fahatezeran'Andriamanitra? Zay le safidy, fifalian'Andriamanitra ve sa fahatezeran'Andriamanitra? Fa mino ny zanaka ihany Jaona toko fahatelo ny anana ny fiainana mandrakizay ao anatiny, fa zay tsy mino ny zanako ny toen'ny tompo de zao tsy anana fiainana zany olo zany fa ny fahatezeran'Andriamanitra mitoetso anatiny. Le finoana raha sy anabavy ray aman-dreny mami zavatra be dehibe ary mitaky atsika mitaonantsika mba hiainantsika andianantsika lay finoana matoky ny tompo anao mino fa za mba isan'izay tsy mino anao fa mino azy isan'izay tsy mino anao mpiteny zao tontolo hita masontsika zao oravano zao fisokosa fiainana vaovao tamy tonga lafatsy tamy vaovao zay araky ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hitoeran'ny fahamarinana any tsy maintsy elekseny anao raha mino am Jesosy tsika am'izao androm-pahavelomantsika zao. Raha mino am Jesosy tsika ho any an-danitra, raha mino am Jesosy tsika anana ny fiainana mandrakizay satria voalazan'ny tenin'Andriamanitra Jaona toko faraka ambin'ny folo de manambara manao hoe zay mino ao Jesosy Kristy na de maty azy de mbola velona indray ary zay rehetra velona ka mino de tsy ho faty mandrakizay izy. Raha mino am Jesosy sa mino na de maty azy tsy maintsy mbola velona indray ianao. Noho izany andaoginitsika fa aza isan'izay tsy mino ianao fa mino ho ny tenin'Andriamanitra. Avy aiza azy amin'ny vin'ny finoana avy amin'ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy no voalazan'ny tenin'Andriamanitra izany. Karazana fampidirana tsotsotry zay na de nandanitsika segonda sora minitra vitsivitsy azy zao ohatra de andao amaky ny tenin'Andriamanitra aiza kosa no andrenesatsika sy ahitatsika ny tenin'Andriamanitra zay torina amitsika mba hitomboly ny finoatsika na ananatsika le finoana matanjaka sy finoana lehibe eo anatren'Andriamanitra. Am'izao vanim-potoana eratsika zao raha lasiana bavy ray aman-dreny mitaonantsika Andriamanitra ary manjara atsika mametsaka zavatra ngeza be eo an'loatsika mba hahafahantsika teny toky aminy hitehitra sy akina aminy tsy indrisy fanantenana anao nefa zany tsy hitondra faky finoana nefa fa hiteraka sy hitondra fifaliana tena tsy takatry ny saina eo ny fiainanao manontolo. Noho zany Hebreo toko fahafolo misy tenin'Andriamanitra efa diso ainao loatsy diso fantatrao efa nitorinao efa nampatsivana anao fa andao nolazaina aminao fantarinao mba hiainanao mba tonganao atahotra an'Andriamanitra ary isiny finoana lehibe eo ny fiainanao manontolo izany. Hebreo toko fahafolo Hebreo toko fahafolo olo tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy eto amin'ny andininy 5:20 sy ny andininy 6:20 zany no vakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Hebreo toko fahafolo andininy 5:20 sy ny andininy 6:20 zao no voasoratra ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao sasany fa mifanana ara kosa maiky satria hitanareo fa miatongotra ny andro. Fa raha miny manotsika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina de tsy misy fanatitra no ny ota intsony. Ray aman-dreny raha lasiana bavy malala ho zao tenin'Andriamanitra de manambara mihitsy aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao sasany ny baiboly fa mifanana ara kosa maika satria fantatrareo fa atongotra ny andro. Am'izao vanim-potoana enatsika zao ny olona lasa manjara mahafoy ny fiarah-miangona amin'ny zavatra tsisy antony, mahafoy ny fiarah-miangona amin'ny zavatra iainana hita am'izao tontolo zao. Jery tele izy, miaino radio izy, na mazava loatra fa mety misy zavatra mahavariana azy, miloka izy any amin'ny boîte de nuit na tatakan'izany mandeha araka ny ditran'ny fony ny fifaliana eto am'izao tontolo zao
nofotra ny famanohitra ny fanahy fanahy manohitra ny nofo mifanohitra izy roa tsy afatsika manatanteraka azy trapon'Andriamanitra fa rehefa variana amin'ny zavatra anankiray ny olona lasa mafoy ny fiaraha-miangona izy lasa mafoy ny fiaraha-mivavaka izy nefa Andriamanitra ty miteny mihitsy aza mafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao sasany rehefa nazoto mivavaka nazoto niara-miangona ianao mba hanesanao tenin'Andriamanitra mba hitomboy ny fonao aza foinao anatin'ny ray mpimasina ny fiainana mandala aza foy amoizanao fiaraha-miangona ny ralanao sy ny ravavinao mety mitonanao anotra mety mitonanao andeha amin'ny lalan-diso aza izany metinao amoizanao ny fiaraha-miangona na ny fiaraha-mivavaka no tapotsy amin'ny fataperana zao toy zao itsika zao miteniteny zao tena efa tena mivotra amin'ny fiavian'i Jesosy ifandriam-baravarana amin'ny tompo zany natonga le tenin'Andriamanitra ny fampizaratsika tamin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra hoe aza mifampimononona ary rahalahy fandrao elohina ianareo ino izy ndro tsara efa mitsangana elohan'ny varavarana raha iman-dreny ndalasana bavy ho avy ny tompo mbola mitsara ave ianao mbola manameloka ve mbola manakina ve mbola manaratsy ve mbola tsy hoe manaky ny mpitondra ve mbola tena manany hevitsao na dia azo lazany efa hitanao zao fa mandisoanao mamery fanantenana anao makivy anao mitondra aretina ny fiainanao mitondra tahotra sy teboteboanao hitanao zao fa lasa mampitsoka ny fifaliny sy ny fiadanana tokony ananao fa mbola andehananao foana aza diny fa niditra maray noho ny malagasy nenikarivo niditra maray nenikarivo tsy tsisy neny ny fiainan'ny olona anankiray rehefa milomano anatin'ny fahotana fadarana afaka mio zasy ianao androandro afaka miala am'izany tsika fa tsy zany ny amoizanao ny fiaraha-miangona tsy zany ny amoizanao ny fiaraha-mivavaka tsy zany matonga tsy afaka le tenin'Andriamanitra fa matoeto ny tompo ny teny aza mahafoy ny fiaraha-tsy-miangona taka ny fanao sasany misy zany olona sasany tena mahafoy ny fiaraha-miangona misy olona sasany tena mahafoy ny fiaraha-mivavaka tsy te hivavaka tsy te hamaky ny tenin'Andriamanitra tsy te hanao zay mafaly an'Andriamanitra tsy te hiditra any am-piangonana tsy te handreny tenin'Andriamanitra toy zao androandro zao fa mazava loatra fa rehefa misy tenin'Andriamanitra vadiny ny fandaram-ponany tsy te andre zany izy tsy te hanao zany izy aloha mivariana amin'ny zavatra tokony tsy havariana azy satria tsy te hanao an'Andriamanitra fa androanindrera lasa anabavy ray aman-dreny andaotsika rehetra iary joro no ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra iary eonatren'Andriamanitra ke teny manao hoe andao mba tsy hafoy ny fiaraha-miangona sy ny fiaraha-mivavaka tsika tahaka ny fanao sasany ao anatin'izao fiaraha-mivavaka soa misy afatsika mifananatra maika mifananara kosa maika satria fantatra re fa miatongotra any andao hifananatra maika tsika rehefa mandre toloteny anao de miteny aminao ny tompo maminany aminao mpanompon'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra tenenin'Andriamanitra mivavany move iverinao fa fikasako ny teteny zany teny ambarako aminao zany ny tompo mampiteny ary Andriamanitra miteny aminao mivatana teny ny tompo no anangana anao hitahiranao hitonanao amin'ny fandresena sy amin'ny fahombiazana lehibe noho zany tandreny de tandreny so de mafoy fiaraha-miangona ianao tandreny so de mafoy fiaraha-mivavaka ianao taka mifanohy ny olona sasany misy olona sasany afoy ny amitsontsona ny fiaraha-miangona fa izao sy anao kosa andao tsika azoto ahery hivavaka alamino ny programa ampitonanao fa ny baiboly miteny mazava tsara mihitsy fa aza mafoy fiarahantsika miangona ozy izy taka mifanohy sasany fa mifananara kosa maika satria fantatry reo fa miatombotra miatombotra ny andro aza mafoy fiaraha-miangona masoto mivavaka maheriza mivavaka masotoma le tenin'Andriamanitra iainy ny tenin'Andriamanitra toriana aminao hitomboly ny fononao anana fonona lehibe satria ny fonona avy amin'ny toroteny kosa ny baiboly avy amin'ny tenine Kristia izany andiny ny fahinina am'roapolo sady efa marana zao teny zao de le tenin'Andriamanitra manao faraminy manotsika rehefa nahazo fahalalana tsara marina de tsy misy fanatitra noho ny ota intsony ary eo ny andiny ny fafito am'roapolo de eo le tenin'Andriamanitra manao hoe fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana am'rehetra izay andany ny fahavalo rehetra kosa raha lasana va fiandrasana mahatahotra araka ny tenin'Andriamanitra mazava tsara fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsaranao zy izy ary fatezerana am'rehetra izay andany ny
valo rehetra kosa zany manjony olona mini manota ahoana ary mahatonga anao iny anoty zany efa hitanao zao fa fahotana ve de mbola iny anao andianana foana satria tsy mane tenin'Andriamanitra ianao satria tsy manana fonona mitombo anao tsy mitombo ny fononao tsy mane tenin'Andriamanitra ianao tsy te fantatry man'Andriamanitra ianao vokatsy lasa mini manota zay tsy mandeha ho azy zany olona mini manoty zany fiandrasana mahatahotra ho amin'ny fitsaranao izy ary fatezerana am'rehetra fahavalo rehetra ianao ve sakaizan'Andriamanitra sa fahavalon'Andriamanitra any amin'ny filazantsarany Luka 7:20 any 17:20 19:27 io tenin'Andriamanitra amin'ny filazantsarany Luka manao hoe rehefa avariko zay tsy manaiky anjakako reo Jesosy rehefa avariko zay tsy manaiky anjakako reo Jesosy hoeto makatika vonoy eo anatriako sakaiza ve anao sa fahavalo raha voninandrian'Andriamanitra iteny aminao anao akatony tenin'Andriamanitra ianao iaina arak'izay voalazan'Andriamanitra ianao hitoetra amin'ny mahatoky araka ny tenin'Andriamanitra raha olona tsy vonina any fohy fiarah-miangona na ny fiarah-mivavaka ianao fandrian'Andriamanitra satria ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao ihany nandrenesan'Andriamanitra amin'ny teny aminao any am-piangonana na amin'ny alalany fitoam-bavaka tahaka zao fitoam-bavaka zao ny naiza naiza toerana misy anao detra ny famandrian'Andriamanitra amin'ny teny aminao ianao misy amintsika eto Madagasikara misy any andafy mpitany ranomasina any misy ny tena marina any Eropa misy any azo lazaina hoe any Afrika misy any Australie misy any Canada na misy any Amerika manirana kontana tadiny mandrian'Andriamanitra miteny aminao zao ianao eto soa masamy pasteur Jean Paul mitory aminao fa naiza naiza toerana misy anao andrian'Andriamanitra ianao katsarovy aoka tsy efo ny fiarah-miangona aoka tsy efo ny fiarah-mivavaka ao misy ny fifanaratsika farany tena maiky satria aza dimy fa atongotra ny andro hitanao ny Andriamanitra anasitrananao am'izao retinao zao izy amany famatoranao hitona fasaina lehibe anatinao atonganao andresy ny tahotra sy tebiteby ary ampitombo ny fonao ny Andriamanitra satria ny fonao avy amin'ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manonisa toroteny izy anao mba tsy taky ny alin-dranomasina etimiditra akatopatopa an'ilay fononao fa ny fonao mantsika avy amin'ny toroteny avy amin'ny tenin'ny Kristy andao an'le torotenitsika mandrakarivo tsy mety raha tsy mivavaka mandrakarivo tsika tsy reraka andao tsy efo ny fiarah-miangona andao tsy efo ny fiarah-mivavaka fifananatsy maika kosa satria fantatry fa atongotra ny andro tandreny so de mafo ny fiarah-miangona taky mifanao sasany anao isaky ny fotoana laka misy toy zao laka misy alina isan-kalady indraindray anao mandre toroteny raha le mandre amin'ny alalany ianao mandrery amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalany YouTube zay toy zao androany zao nefa ny zavatra anakaitrapo izy anao mane zany tsy te ianao zany hoy Andriamanitra aza mafo ny fiarahantsika miangona taky mifanao sasany andao tsika hifananatra maiky hitanao ny Andriamanitra miatongotra ny andro fa andao hivavaka andao anatona ny tompo mba hitomboy ny fonotsy andao andre tenin'Andriamanitra vavaka aho hitanao ny Andriamanitra voninahitra ao amin'ny tompo Jesosy rirany iary hivavaka tsika raha lasiana bavy ray aman-dreny malala angataka amin'Andriamanitra sy ny fanatriny angataka amin'Andriamanitra sy ny voninahiny angataka amin'Andriamanitra hitona atsika ampaherentsika andresy lahatra atsika aizatsika miaina arak'izay voalazan'Andriamanitra ny finoana avy amin'ny toroteny avy amin'ny tenin'ny Kristy aza mafo ny fiarah-miangona ianao taky ny fanao sasany andao tsika hifananatra maiky satria atongotra ny andro aza diny fianasana matahotra zany ny mazony olona tsy matahotra an'Andriamanitra zany ny andanin'ny olona mandrakizainy tianao Jesosy tsy anameloka anao izy do hitsanganao amin'ny fandraisana hitsanganao amin'ny fambiazana ary ametraka an' Jesosy Kristy ampotsika mba hofandraisanao atsika ny zao androm-pahaveloma atsika zao izany voninahitra ao amin'ny tompo hiaraka anao tsika aloha tsika hivavaka tsika am'izao fotoana izao izany
raha sitraka dia ao anao Andriamanitra raiko ao anatin'izany hira mahafinaritra zany no anandratan'ny feo fivavaka eto anatrinao. Aza velanao fo fiaramiangona nonao, aza velanao fo fiaraha-mivavaka izy, miangavy anao atompo ka tena ho azy mitanteraka amin'ny teninao. Zay ny fampizaranay tsy verina aminao zany teny zany raha tsy mitsompony. Aza velanao fo fiaramiangona izy, aza velanao fo fiaraha-mivavaka izy, aoka nireny teninao izy, aoka tena ahifanana tramaiky izy zay satria fantatray atomotra ny atomotra ny fataperan'izao tontolo izao. Aza velanao reriny amin'ny satria na dia nivoaka nio aza tsy fantatray tovy mandroso aminao zay mitsoro ny teninao manaiky ny fahatsaranao ny fahalebiazanao. Oka tompo ny teninao zay ny olona isany teto androany afany tena mandrosoanao itombony ny fonay anay fatoky na lehibe eo anao ny anaran'i Jesosy taina ny fiainanao. Andriamanitra raiko mivavaka aminao amin'ny olona zay ny teninao teto androany. Oka nana fonona lehibe izy, fonona matanjaka, fonona mahely satria ny fonona avy amin'ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy mitomba aza ny fonona sitsany izy moa zany amin'ny aretiny ny anaran'i Jesosy vamy olana ny anaran'i Jesosy mino zao teny zao izy fa nafaka azy zao teny zao monjy azy nangana azy ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misaotra tompo. Halleluja, amen. Fisatran'Andriamanitra lehibe sika raha lasiana bava ray aman-dreny malala makasitraka anao ny amin'ny antony safiky aminao zao fotoana zao na aminao fatikina dia faritana hatramin'ny farany miaino ny tenin'Andriamanitra ny fampizarantsika teto ambany mivavaka ao hatrany pasteur Jean Paul ho tahin'Andriamanitra ny fiainanao mitsojo zany anao a tsy takony maly ny fiainanao androany. Fiainanao androany raha fiainam-parisena hitonga anao amin'ny farisena lehibe ny Andriamanitra, fiainana mamiratra no avinao ataon'Andriamanitra ny fiainanao mba ataka zao tontolo izao. Raha vonona ka ataonao manana finoana fatikiny misitrany anao mivano famatonanao ho afaka ny zava-tsaratra ny fiainanao ahitan'Andriamanitra ianao ary raha ihany eto amin'izao tontolo izao andray vahaolana lehibe avy amin'Andriamanitra. Voninahitra dia ny tompo Jesosy Andriamanitra angataka amin'ny tompo aho mba hisotro tratran'ny fiarikarenanao ho afaka ny zavatra manerana anao vavaka hisotra an'Andriamanitra ary dia ho taina tokoa ny fiainanao. Kanefa raha mba misy zavatra ataon'i Jesosy aminao miery ny vavaka satria ny fiasan'ny vavaka ny marina mahirindrindry. Raha misy zavatra ataon'ny tompo aminao ary loko fa zany ny tanteran'ny tompo satria Andriamanitra ny teny amitsy aminao mahaton'ny tenin'ny mpanompoka ao izy sy mahatateraka ny saina tolotsinira ka mahampanompon'Andriamanitra tanteran'ny tompo aminao ny fandresena dia aza teny mihitsy aza teny mba mifandray aminay manoratra aminay jolo vavolombelona aminay manambara zay rehetra nataon'ny tompo taminao ao anatin'izao fitaovan-tserasera zao. Andriamanitra ny fiadaniny hitanao vavaka ao anao hitanao ny tompo zao aza manamely teny ianao aza miampangateny ianao aza manamary teny ianao fa ijoro izy ampijoroan'Andriamanitra no ankehitriny zao hitanao ny Andriamanitra. Voninahitra ho ny tompo sotra ny tompo amin'ny alalan'ny vavaka sika mianakavy isa. Andriamanitra raiky tsara zay ny an-danitra inoko fanana fonona matanjaka fonona marisiky ny tsirary avy zay nandre ny teninao teto tamin'ity androany ty anapasahina lehibiaka toy ny teninao anaiky anao satria ny zavatra rehetra mety mivafainao Jesosy ny tsinova mivaolana azy izy mitsojanao azy ary mampanon'Andriamanitra oka izy fandresena lehibe tao amin'ny fiainana izy vaolana tsy takatry ny saina raisiny an'izao androany zao ananatra ny fiainany ianao amanolany ianao anasisana ny aretiny ny anaran'i Jesosy Kristy izy fandresenany ataonao nao sotranao amin'ilay zay ray raha natateraka amin'ny famponony teto androany sotrany amin'ny teninao sotrany amin'ny fahagaganao sotrany amin'ny fahasoavanao nisy nivonjenao ray androany nisy nositraninao tamin'ny aretiny nisy nivaonao tamin'ny olany ary nitombo ny finoany sy nifatikiny anao satria niteny tamin'ny teninao nao raiky tamin'ny alalako amin'ny mampanotonao aho voninahitra dia anao rery amin'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misaotra tompo. Halleluja, amen.
misaotra an'Andriamanitra sy fiarahana sy anabavy satria tanteraka ny fotoana ty makasitraka anao very koatranantrano hitanao ny Andriamanitra ary mbola manantena ny hitanao ndray ny fotoana tsika manaraka toy izao fotsiny izao mba partager ny maximum maraky sy fantatro ny raha fantatro ny tompo Jesosy ireriany izany manao very koatsika amin'ny anaraka paster Jean Paul